Miarabana manaraka ny météo anty anio ity raha mahakasika ilay rivo-doza Tsenge ny tolakandro teo dia tany manodidina ny 500 kilometatra avaratry Antsiranana no nisy ny fohy be ny manohy ny diany miakandrefana somary avaratra andrefana moa izy mahafaka hatrany amin'ny 13 kilometatra isan'ora mbola voatazona kosa ny tempête tropicale modérée azy izany hoe manodidina ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora. Tsy misy kosa ny filazana loza mahakasika ity rivo-doza ity ho an'ny Madagascar. Raha ny mety handrafitra ny toetry ny androntsika indray ao anatin'ny 3 andro ho avy dia tsy ho maro toerana ny ankapobeny ny abaka amin'iny ilany afovoany andrefana sy atsimo andrefana nosy iny maina kosa amin'ny ankapobeny ny andro ny talata ho hitantsika mendalana moa mahakasika an'izay toetry ny andro izay fa ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina ary dia anorana malefaka miatoato amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjirofo andrahona amin'ny ankapobeny ny faritra Diana Sofia ny ilany atsinanany avoatany toy izay koa ny faritra Alaotra Mangoro ny ambony moa dia hibahan-toerana kokoa ny masoandro ny tolakandro kosa indray dia mbola andrahona mety anorana malefaka hatrany amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjirofo andrahona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany avoatany sy ny ilany atsimo atsinanany nosy iny mety isy kosa ny orana tandrifin-drahona vitsy manodidina ny atitan'ny Menabe ary koa ny atitan'ny atsimo andrefana toy izay koa ny ilany andrefan'ny Bongolava Vakinakaratra ary Amorony Mania. Ny mety maripana ho an'ny andron'ny rapitso manodidina ny 13 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany aratoka 20 ka hatramin'ny 20 kosa ny maripana ambony 7 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ho an'ny ilany atsinanana aratoka 30 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny ilany andrefana manodidina ny 20 degré kosa ny maripana ambony ho an'ny ilany avaratra andrefanosy iny. Ny andron'ny alatsinainy kosa indray dia mbola andrahona mety arahanorana malefaka hatrany any faritra Sava Ambatsoa sy Analanjirofo raha omaina kosa ny ambony amin'ny ankapobeny ny tapany maraina ny tolakandro kosa indray dia mety isy ny orana tandrifin-drahona vitsy ny atitan'ny atsimo andrefana manodidina ny Analalava sy Anosy ny ambony moa dia hijanona omaina hatrany ny tapakandro ariva ny maripana vinavina ho an'ny alatsinainy manodidina ny 20 degré ny maripana ambany indrindra afoatany 18 ka hatramin'ny 20 kosa ny maripana ambony 20 ka hatramin'ny 30 degré ny ilany atsinanana aratoka 30 ka hatramin'ny 20 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 17 degré ny maripana ho an'ny ilany avaratra andrefanosy iny. Ny androny talata kosa indray dia omaina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny ny tapany maraina fa ny tolakandro kosa dia mety isy ny orana tandrifin-drahona vitsy ny faritry Bongolava ny ilany andrefana avoatany iray manontolo iny. Ny maripana vinavina ho an'ny andron'ny talata 20 degré ny maripana ambany ho an'ny avoatany 19 ka hatramin'ny 20 kosa ny maripana ambony manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny ilany atsinanana aratoka 30 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny ilany andrefana manodidina ny 20 degré maripana ambony ho an'ny Maheva tanàna. Raha izay ny mahakasika ny mety toetry ny andro dia efa natsidika tamintsika ihany fa efa nivoaka amin'ny fomba ofisialy ny tety andro mpambolena mifanaraka amin'ny taopahavaratra 12 sy 20 40 sy 20 izay mahakasika ny vary, voanjo, katsaka, ny apemba ary koa ny tsaramaso efa azontsika alaina ao amin'ny tranokalany Météo Madagascar moa izay na ny www.meteomadagascar.mg. Zay no azo natolotra ho an'ity anio ity manome fotoananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.